zava-dehibe loatra ty androandroany ity satria androany dia sahako ny milaza fa tsy izaho irery-intsony no ijoro sy iteny hoe hampandroso ty fireneny ity fa reo enareo rehetra amin'ny arivony amanjatony ifanometana fantatro lalana zay diavinareo mandra-patonga aty andreny vohatra mandra-patonga ety avoloha misy ny tsy natory misy ny sahira misy ny ampitarana tsy haiko nanisy nandeha moto inefatra ao anatin'indray andro ny mpiasa ny fivondronana no tonga makavola amin'ireto mpivarotra amoron-dalana ireto. Misy le fanabakana ataony mpiasa amin'ny fivondronana marina izy fa mpiasa tokony fian'le fanaraha-maso amin'le mpivarotra amoron-dalana nefa mihoapapa ny zavatra ataony io. Inona moa le fihoapapana atao mihoatra amin'ny fivoara-pefy zany satria ankoatran'ny karamany zany dia mahazo vola 2 arivo isaky mpivarotra ro zareo. Marina fa tiara-dalàna zay fa matoa zany zay akanatika ary misy isan'andro zany dia midika zany fa ara-dalàna ireo mpivarotra reo. Fato mitsangana vampira matoto telo izy no eto androany fa amanjatony maro izy amin'ny farany volana eto amin'ny café de la gare Analakely. Halloween famogorana ny polio amin'ny fiafaran'ity taona ity. Tsakana miteny hoe mety ho jadona fieritreretra anazy fa raha ohatra tsy mahatsara tsy mahatsapa tena ny olona indraindray fa hoe fahasalamany zanany angely izy tsy maintsy tere tsy maintsy terena reny mpianatra amin'ny établissement zay tsy mety manao vaccine ena ary tsy maintsy atao vaccine ary araka nambaranao teo raha tsy manatanteraka dia tsy maintsy isa ny fepetra zay hoe ho raisa. Olona 590 rakely indrindra no andrasana amin'ity hetsika Halloween ity. Zay na eny fanaminana intelo na inefatra indimy tsy hiteraky ninona amin'le zaza izy. Fa raha inareo mamoa information diso dia lasanareo ny tompona andraikitra. Raha lazainareo hoe lasa hiteraka zao io okotsika samy tompona andraikitra tena samy mahitsy etsika. Raha lazainareo hoe mampisy an'izao le izy ka tsy mety manao vaccine le olona dia le olona miteneny iny mampisy an'izao io izy lasa tompona andraikitra ary afaka verifienareo naiza mihitsy hoe tena mahatonga zany marina ve io vaccine io fa rehefa atao vaccine ve ny olona dia mety hiteraka aretina anazy dia izy amariny le izy. Raha misy zaza anankiray tsy vita vaccine io dia lasa ronjato manodidina anazy mety danger. Zany le zay hoe mbola mety tony le mainty be tony le couleur moa ny tenen'olona raha vao le noir reny izy dia mbola mety ka hoforofontsika zany hoe firy efa supérieur 50 micron marina be izy ty sa mbola latsaka dia hoatrofoko ao zany io zavatra io io sachet plastique io dia hoatsiako anareo hoe firy ny chiffre hoavoakany eo mbola mahita 4 tsika ao zany hoe mbola inférieur à 50 micron zany io zavatra io. Iny fitaovana iny no antsoina hoe micromètre fitaova ampandrefesana ny atevindreo arina sachet plastique. Nampahafantarina teto amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala teto Ampandrinomby no sady natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny ministeran'ny indostria hoentin'izy ireo manao ny asany amin'ny fanaraha-maso ireo mbola mivarotra izany arina sachet plastique izay eny an-tsena. Tokony tamin'ny misazakala mahery rehefa voasokatra ity arina plastika dia talanjona ny rehetra teo an-toerana fa ireny karazana filahina plastika miovitrovotra na vibromasseur ireny no tao anatiny. Zavatra sady matalanjona no mahagaga no somary mamenatra ihany koa no zavatra hita satria filahina plastika fanana amina resaka herina aratra zany ilazana anazy pile nga no azoko anazavana anazy mazavazava kokoa dia zay ny zavatra nisy tao anatiny teo nisy karazany 5 no tao. Ny tsy ny miaramila avy hatrany ireo fitaovana taoriany nisy ehony ny zavan-trano.